Maro ireo nasaina tamin'ny lanonana notontosaina teny amin'ny lapan'Iavoloha, saingy raha, tsikaritra teny an-toerana. De maro ireo toerana banga tamin'izany ka Anisan'ny nanamarika izany. Ny tsy fahatongavan'ny filoha taloha Ravalomanana Marc mivady sy ny filohan'ny tetezamita taloha Andry Rajoelina mivady. Mabetsaka ny toerana banga nandritra ny fanasan'ny filoha-pirenena teny amin'ny lapan'Iavoloha. Anisan'ny tsy tonga tamin'ny fanasandro filoha-panjakana teo aloha. Anisan'izany filohan'ny an-tokotima Ravalomanana Marc sy bentanana Antananarivo lalao Ravalomanana. Tsy tonga teny amin'ny lapan'Iavoloha ihany koa ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Raha ny fantatra dia mbola maneho ny fitetezam-paritra ny tenany. Tsy nanatrika ihany koa ny lanonana teny amin'ny lapan'Iavoloha ny amiral raha Didier raha toka nanatrika ny lanonana teny Mamasina ny tenany. Betsaka banga ihany koa ny toeran'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement satria dia betsaka amin'ireo ministra Tim sy Mapara no tsy teny amin'ny lapan'Iavoloha. Ny ministra ny fizantany Razafitsandraofa Jean Brunel ary ministra ny industrie Andry Rajoelina no tazana ny solotena azy ireo. Ho an'ny lehibe ny fiangonana indray dia tonga namaly ny fanasan'ny filoha-pirenena ny filohan'ny FFKM Monseigneur Narvelo sy ny filohan'ny FLM Dr David raha toka solotena no tonga ho an'ny ekara sy ny FJKM. Ho an'ny ekara manokana dia ny 7 jona ho avy izao no anatontosana ny lanonana metrahana amin'ny fomba ofisialy ny kardinaly vaovao Monseigneur Tsaraazana any Vatican anton'izay tsy natongava ny lehibe ny ekara teto Madagasikara nandritry ny lanonana teny Avoloha androany. Ny député ny Madagasikara dia vitsy ny tonga teny amin'ny lapan'Iavoloha ary nambarany teo anivon'ny Maharitra dia maro amin'izy ireo no safidy ny nakalaza ny fetim-pirenena tany amin'ireo distrika nahalany azy ireo tsirairay.